Am kafalina trandray topoko lasy topoko vavy no itsidena tokatranonao amin'izao alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jona izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika isa-tokatrano ny arahaba ary asaina mpanajanytsika anaraka izany hatramin'ny farany. Taranja baolina lavalava sy ny taranja baolina kitra ny tena ipahana amin'ity ariva ity satria samy miatrika lalao iraisam-pirenentsika amin'izany faninanana izany. Ho an'ny taranja baolina lavalava aza dia tsara fanombohana ny Makis de Madagasikara io tolakandro io tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina rehefa anandresy andry zareo Zambianina tamin'ny isa 4-5. Montembo, 8 Chapoa, 9 Daka, 10 Kosifu, 11 Kumbe, 12 Kalumba, 13 Mizunda, 14 Lumba, 15 Niangu. Tsara fanombohana ny Makis de Madagasikara nandritra ny andro voalohany amin'ny lalao fanotsanana fedina ny tompon-dakan'ny Afrika NMB. Lavony Makis tamin'ny isa mazava 4-5 zareo Zambianina. Ny Makis de Madagasikara no nanokatra ny isa teo amin'ny minitra 12 tamin'ny alalan'ny danger 3e ligne. Baolina nenty tanana tsara tolotra avy amin'ny Jose, ny toko fito avy hatrany ny malagasy teo.